Rota toko faefatra. Dia niakatra ho eo am-bavahadin'ny tanàna toerana fandaminan-draharaha i Boazy, ka nipetraka teo. Arindro nandalo ilay havana mahavitra voalazan'i Boazy, ka natsoiny hoe: avy kely ianao ranona, mipetraha eto. Dia nanantona izy ary nipetraka. Dia nakafoly lahy tamin'ireo olona tao an-tanàna i Boazy, ka nanao hoe: mipetraha eto ianareo. Ary rehefa nipetraka ireo, dia hoy i Boazy tamin'ilay havana mahavitra: vidio ny saha izay any Elimeleka, izay havantsika. Fa amidin'i Naomi izao izy tafaverina avy tany amin'ny faritry Moab izao. Tapa-kevitra manko fa hampandrianao mba hampividy anao azy eo anatrehan'ireo olona manatrika eto sy ireo loha-olona. Koa raha hanafitra ianao dia avody, fa raha tsy hanafitra ianao dia ambara ho ahy ho fantatro, satria tsy misy afa-tsy ianao no tokony hanafitra, ary izao no manarakaraka anao. Ary hoy ny navaliny hoe: izao no hanafitra. Dia hoy kosa i Boazy: amin'ny andro hividiananao ny saha eo an-tanan'i Naomi, dia alainao ho vady koa i Rota, vehivavy Moabita, mba hamelo-maso ny anaran'ny maty eo amin'ny lovany. Fa novalian'ilay havana mahavitra hoe: tsy afaka hanafitra ho an'ny tenako aho raha izany, sao manimba ny anjara lovako. Avoto ho anao izay tokony havotako, fa tsy afaka hanafitra aho. Fa taloha tany Israely, raha misy manafitra lova na mifanakalo fanalana, dia esorin'ny olona ny kapany ka omeny ny namany, mba hanamafy ny faharaketan-draharaha. Tany Israely dia izany no antoka fa raikitra ny raharaha. Ka ilay havana mahavitra raha niteny tamin'i Boazy hoe: vidio anao izany, dia nanesitra ny kapany sy nanome azy an'i Boazy. Tamin'izany dia hoy Boazy tamin'ireo olona sy ny vahoaka rehetra: ianareo no vavolombelona manatry maso androany, fa efa novidiko teo an-tanan'i Naomi izay rehetra any Elimeleka, sy izay rehetra any Kiliona sy Mahalona. Miaraka amin'izany koa i Rota, vehivavy Moabita, dia efa noraisiko ho vadiko mba hamelo-maso ny anaran'ny maty ao amin'ny lovany, ka tsy ho tapaka ny anaran'ny maty eo amin'ny mpiara-monina sy eo am-bavahadin'ny tanàna, toerana fandaminan-draharaha. Dia hoy ireo vahoaka rehetra izay teo am-bavahady sy loha-olona hoe: eny, vavolombelona manatry maso izahay. Ho tahiany tompo anie ity vehivavy izay hakao an-tranonao, ka ho tahaka an'i Rahely sy Lea, fa izy roavavy no niavian'ny vahoaka Israely. Ataony manan-karena eo amin'ny Efratita anie ianao, ary alaza eran'i Betlehema anie ny anaranao. Eny anie ny tokantranonao ho tahaka ny an'i Peretsa, izay nateraka Tamara reniny tamin'i Joda, ka ho betsaka ny taranaka izay omeny tompo anao amin'ity vehivavy tanora ity. Dia nampakariny Boazy ho vady ny Rota. Niray tamin'i Rota izy, ary nambian'ny tompo ravehivavy ka bevoka, dia niteraka zazalahy. Dia hoy ireo vehivavy tao Betlehema tamin'i Naomi: isaorana anie ny tompo, fa tsy navelany tsy hanakavana mahavitra ianao ankehitriny. Alaza eo amin'ny Israely anie ny anaran'ny zafinao. Io zafinao io dia hampitombona ny fanahinao sy ho mpanolokolo anao amin'ny fahanteranao, satria ilay vilantovavy fatra-pitianao sady tsara lavitra ho anao no ny zanakalahy 7 no efa niteraka azy. Dia nandray ny zaza i Naomi ka namihina azy teo an-tratrany, ary lasa mpitaiza azy. Ny vehivavy mpiara-monina kosa no nanome ny anarany, fa hoy ireo hoe: zazalahy no nateraka Rota
ho an'i Naomi. Koa ny anarany dia natsoin'ireo hoe Obeda. Izy no rain'i Jisay, izay rain'i Davida. Izao no taranaki Peretsa. I Peretsa no ray niteraka ny Tsirona. I Tsirona ray niteraka ny Rama. I Rama ray niteraka ny Aminadaba. I Aminadaba ray niteraka ny Nasona. Nasona ray niteraka ny Salmona. I Salmona ray niteraka ny Boaza. I Boaza ray niteraka ny Obeda. I Obeda ray niteraka ny Jisay, ary Jisay no ray niteraka ny Davida.